victoire et entre les mains de tes ennemis. Et toi, Israël, tu nous chantes l'indépendance monétaire.
mati sinisi paunena mati sisipitumani mati eirai vivarutena mati sinisi paunani mati mati sisipitumani Fafatuza na pimaru uisauri tanima bini simba muna tumeshi namuka salifati fatu vavia zefiteki na fiana na fita afi nirai dianswana demanicha va gambandana kiteni umewaziri lalita fahambiza ya fubeni umewaziri lalita fahambiza ya fubeni Hanno finzioni setti di fare di tagli di lanzicare la naracaya tane bambini nudi il è una di gira palina fatina Tina Kino Savitina, Timio Tanumita, Kira Kuni Kuruya, Tianitsuni di Kantani, Sobangano Fitsuni Seti, di Pari di La Lanzi, Tiki Tiki si finito, di Panatina la Tsurinzu, di Tubatina, la Bimini. Di Portugal e Aventura, di Portugal a Catarina, Stonita di forma di Nara Kaitane Pavina Mudi
Nefuna ichira pali nafasi tina tinu sadi tina tini yote lukitamu belukira ku ifuku no yara to be to God faith to this if I lila tia take if I let it out to take if you can down the tina if you can go out to do it down the phone to do it down the phone to do it down the phone Saiti atawe adala fanyuru kendi mihala kande fade tiwa kyunitsi itiyana. It is out away from Utala. See, Padicana, la la la, Kande, Fadetsi, Unisi, Itiana. Kanira manuni sai simbaiti vari nanyanja masibe tuizani yu tia yitsuni dia duchi zaite ditsi machane Kwarai sundi tanaku Visa you bow now Beumba Sachi Sibeti Akyuni Sihiti Yana Kanira manuni Saiti maiti vari nanyanja masibe tuizani yu sihaituni Iyanuchi zaite ditsi maitele Kanira manuni Saiti maiti vari nanyanja masibe tuizani yu tia yitsuni dia duchi zaite ditsi machane Kwarai sundi tanaku Visa you bow now
Tikitina Sachi Simeti Achuni Tikitina Faly miarabantsika rehetra amin'izao andro Alahady nangatsika indray aloha ny andro androany a maly izy nafana tsaratsara nahazo masoandro tsika ozy nareo ahoana indray ty bogosy ty a mezako ny tsara fa tsy zavabarin'Andriamanitra ratsy zany fa mametraka ny arahaba za manolotra ny faly manonona ny mbola tsara akory anareo Barabasa Mayoty any akory anareo ny akama any Nice akory anareo any Lyon Strasbourg Genève akory anareo any Madagasikara akory anareo Dego akory anareo Mazangao akory Zama akory anareo Tamatavy Marivoay Fenirivestre Tsironomandidy Miarinarivo Sakay Fianarantsoa iny Mahamanina iny Atarandolo akory anareo Mahavoky Mazanga akory anareo Toliara akory le akory anareo Iosy Faradofay maro eky zany Australie Sydney hainy kokoa fa misy mihaino atsika any amin'ny Miami any amin'ny etan'ny Florida zany Atlanta Ottawa Québec Montréal New York adiniko le ville New York iny ohatran'ny teny frantsay zay izy Mananjary tsy adino Manakara Ambatondrazaka Andilamena Morarano Chrome izy anadino zalahy Antsirabe Strasbourg tsy adino nareo frontière ny Genève entre la France et Genève Haute-Savoie Île-de-France mazava ho azy Plaisir Nice zao koa zalahy Corse Allemagne tsaratsara tsy ambakaina ny andrina aiza koa sorato daholo manorata nareo fa azakivy andao ya Nouvelle-Orléans New Orleans andatsika andefa hira zany atao hoe New Orleans zany a mba mila voyage ane amin'ny fiainana mba malala hoe ahoana zany New Orleans zany a amin'ny teny frantsay fa mba ilaina ihany ny voyage a fa tsy diso koa i bibikinina mira zay a fa jazz izy zay a ekaro ndao ary bibikin New Orleans Jazz Festival 1994 Isataona dia misy festival de jazz any New Orleans New Orleans aloha zay raha fa tsy manahirana be izy dia
maro ny artista tonga amin'io ino ty izy teo festival de jazz io, ary anisan'izany BB King ity. Ho an'izay olona tsy mahalala ny BB King dia izy dia anisan'ny artista jazz enjana. Artina enjana izy. Zao androany mba ampidécouvrir anareo any Jimmy Burns mba ho henonareo fa tsara ihany koa ny hoe manana filinina, mahafantatra zavatra maro éclectique amin'ny fiainana ary L'État t'aide à réaliser. zay nisorako ny akama hoe ny akama dia maka ny zavatra tsara ary manary ny zavatra ratsy. Zany hoe fier d'être progressiste tsika ary tsy misalasala tsika amin'ny teny an'izany hoe ny anay ny tsara ny ilainay fa zay tsy mila ny ratsy. Ka rehefa tsara ianao dia miaraka aminay. Daholo. Jimmy Burns. Tsy azo lefatra amin'ny farany izy ity satria ny antony dia fantatrareo fa bedin'ny YouTube atsika raha vao malefa anazy hatramin'ny. Stand by me, Jimmy Burns. Arahaba hoy ary arahaba atsika rehetra nafinaritra ny Tour du Monde teo maro tsika ny lava be teo, misy hatrany New Orleans zany misy Miami koa izy teo ary fantatritsika zany fa misy fa tsy hoe lainga akory. Ity divay ity dia misaotra tsika akama zany nandefa anazy ity hoe nanatitra se déplacer mihitsy le olona ary izy mivady mihitsy ny teo hoe fantatray ianao fa ty divay. Dia misaotra betsaka anareo se déplacer nanatitra anazy ity ary tsy afenina fa tena anisan'ny makafy divay ary ity raha anankiray isaorako sahady amin'le olona nandefa azy satria ho an'ny tena mahalalana akaiky dia zavatra telo amin'ny zavatra hoe sakafo na zavatra sotroina ny tena tiako dia ny voalohany indrindra ny divay toy n'le hoe tsy maninona côte rôtie tony angambany tsy mampaninona amin'ny teny an'izany ny tiako ihany koa reny le fleur blanc hoe mba mety hitenonareo lafo be zany monsieur Fleury tsy de tena lafo zany rehefa fitiavana amin'ny manao azy tiako ihany koa toy n'le bourgogne ligoté le fotsifotsy tony zany misaotra mialoha an'le akamany annisy satria tena tsy afeniko anareo fa anisan'ny makafy an'itony le sigara be tony koa ny tenako ary afatry le akama moa hoe manohana le izy omeo amin'ny Fleury Rakotomalalo ary gaga be hoe fantany hoe
eo amin'ny indray mandeha na indroa isan-taona eo no miapresie an'izany sigara be zany, indray mandeha na indroa isan-taona ho fa tao anatin'ny telo taona zay nanomboka 2017 tsy nivoka-tsony manana aho fa tsy nivoka-tsony aho satria ny ahako io zany rehefa tena miketriketriky zay aho mampiasa stratégie zay dia ny zavatra tiako indrindra eo akaikiko a dia ny cognac, ny camus na vieux cognac dia asiako sigara any amin'ny 12 alina any manomboka an'io dia any amin'ny 3 maraina any amin'ny 4 maraina na amin'ny 5 maraina vao matory ary vitako tsara ny stratégie na ny simulation an'izay asa hoe tena mampiasa saina sy mampiasa stratégie ao anatin'izany atao hoe fisainana mankinina amin'ny alina ahavitana zavatra tsara tsy mila olona amin'io ary za reriany no eo dia amin'iny ahako mihaino an'nga Luisa mihaino an'nga azafady mihaino an'nga Luisy Armstrong Ndao. I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Ohatran'izany le filinana mengy ary zaraiko aminareo zany satria izay le fanaovako azy. Asiako kelikely rojetra kely any indraindray dia no kely eny. Ataoko moramora amin'izay tsapanareo hoe tsy henona mafy le Thank you very much. I have a new single that's been out maybe 10 days or so. For those of you who have not heard it, I will tell you that it was written and produced by a young man named Lon. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am. I am yours. dia hoy nareo hoe tovazaha daholo izy zany ndao ary sady araky ivavaka tsika anisan'ny hira tsy foky ihany koa ary enoko matetika ao anatin'ny fisainana lalina tsy fandinihana amin'ny fiainam-pirenena ary hitondrako ambavaka ny malagasy ray manontolo tsy akanavako zany eny fa na dia ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary ary Andriamatoa izy teo Marc Ravalomanana maniry mafy aho manko mba hiova izy mindralazo tena mivavaka mafy aho tafiditra amin'izany koa Andriamatoa Rajaonarimampianina Ratsiraka Didier satria amiko tena mino aho fa mbola mindray amin'ny ministera mindrala reo ny hitondra amin'ny 3-20 révélation zany avoakako aminareo zany satria tsy mino fiovan'ny sain'ny malagasy aho tsy midika akory zany hoe manaikirisy aho amin'iny tsia fa entiko ambavaka le firenena Andriamanitra no mitatana ny zavatra rehetra ndao tsika hiariva avaka. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampia. Ny tena tsy fantanareo manko dia zao ity zavatra ataontsika ity tena manafoy aina tokoa satria
na ny fahasalamana, na ny fotoana, ny opa, ny menasy, ny risky anao rehetrarehetra. Ao ny olona tonga aty an-tranonao, espionner anao fotsiny, hitsikilo anao fotsiny. Ao ny olona tonga aty an-tranonao, misakafo ao an-tranonao izy, enregistreny fotsiny ianao. Mise présenter izy amin'io hoe namanao, akamanao. Izy ty pe tsara velatsy, ary fatina jilamboto. Enregistreny ianao miresaka amin'io, de anaovany chantage ianao, saotra an'Andriamanitra fa za tsy micéder. Tsy mi-concéder zany mihitsy amina chantage, fa au contraire, raha faute nataoko vao mainka za mihitsy ny mamoaka azy. Miandro moa za amin'izany olona mpanao chantage zany, fa tena teneniko anareo fa ny fianakaviako any Madagasikara de tena miangavy ahy mihitsy hoe ajanono io Fleury, miangavy anao anaka. Misy fiantraikany amin'ny fiainanay anie le izy. Tsia ho ary tadasine. Tsia ary tadasine. Tsy misy dikany fiainanareo miohatra amin'ny fiainan'ny malagasy, tena tafiditra ao anatin'ny fantrana, ao anatin'ny famezinana, ao anatin'ny fijaliana, amina tapitrisa ny maromaro reo 5 tapitrisa ny isan'ny malagasy, fa farafahakeliny 10 tapitrisa ny malagasy miaina ao anatin'ny fahantrana tanteraka. Tena tsy afeniko zany. 10 tapitrisa farafahakelinao miaina ao anatin'ny fahantrana tanteraka. Isika efa nametraka amin'ny fiainantsika amin'Andriamanitra, tadasineny, mitodika amin'Andriamanitra, mitraka amin'Andriamanitra, mahataka amin'Andriamanitra ny zavatra ataontsika. Tsy isika ny zava-dehibe, fa ny iraka ampanaovin'Andriamanitra atsika. Ny amo zany de tsisy afa-tsy ny hoe miteny amin'ny mahitsy, amin'ny famarinana, tsy mibilibilika, ary tsy mijery arina atava, na izy na izy. Maro ianareo no mieritreritra hoe Fleury Rakotomalala pro-ratsiraka. Tena tsy afeniko anareo ary lazaiko aminareo fa raha anisan'ny olona mpanao politika akafiziko dia Ratsiraka Didier. Be dia be ny zavatra fitaizana nampitainy tamiko ary tena isaorako azy mihitsy, fa rehefa misy tsy mety ataony dia avokako eto, tsy mila miera aminy aho. Tadidiko tsinona le teniny tamin'ny Camille Vital hoe zaka dadana, zaka ray aman-dreninao no andeha angalanao tso-drano, raharam-pirenena ty ozy izy. Izay mihitsy le izy. Raharam-pirenena, tsy misy hoe akafizinao le olona dia lasa ianao mangina miraitsy kombakomba ao anatin'ny zavatra tsy mety. Tena tsy Fleury Rakotomalala zany tompoko. Ary zany mahatonga ny cousinko sy ny cousinako matetika amiteny hoe za resahana amin'ny Fleury fa ahitsony, vao mainka ahitsony. Vao mainka ianao ampandegainao izy, vao mainka izy tsy mety fa vao mainka ahitsony. Misy zazavavy zay moa tena tsara mba tadidiny ty zavatra ty. Tamin'izany mbola tanora dia mampirafirafy zay izy. Fa tena tenenina hoe tandremo ianao so anona indray, fa tena fahafahambaraka tamin'izay. Rehefa tonga le tovolahy ankiray niarabana azy, tena tsy fananiko mihitsy fa nianaran'le bandy anankiray no voatomoko rehefa niarabany tanan'le bandy. Raha ohatra zany hoe Patrika ny anaran'le ray, ka Alain ny anaran'le tonga, de tonga de ho zaka manahoana ianao Monsieur Patrick, fahafahambaraka ho aho, tonga de lasa nody. Ary zay koa no niresahako farany tamin'io vehivavy io, fa nijanonao akamo zay, mazava ho azy. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, elle se reconnaît hoe izy no tamin'izany andro zany. Tena halako ny ampandengaina ary tena tsy tiako ny elangelangy. Na tamin'ny ditra ary za, na tamin'ny ditra ary ny tenako zao taloha, rehefa tratra de lazaiko ny marina. Lazaiko ny marina. Parce que je peux mentir, mais j'aime pas duper les gens.
Ary zay mihitsy manko ny bazin'ny fandaharantsika androany hoe tranondainga ilay filoham-pirenena. Dahoary. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, Jesosy io. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Itiao bitue tuantanano bifiataku tupu Nyanjau nyait rufani rinau ise bamiku Itia biturue tuantanano bifiataku tupu Nyanjau nyait rufani rinau ise bamiku Avoiko anao ny aiko, Jesosy io. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Si bifiainako utuiri fana titaveluna ruduficures reufikiasa tumpuwa pita kwe wantana avoiko anao ny aiko Jesus io avoiko anao ny aiko kampiazao aho avoiko anao ny aiko avoiko anao ny aiko kampiazao aho avoiko anao ny aiko Jesus io avoiko anao ny aiko kampiazao aho avoiko anao ny aiko avoiko anao ny aiko kampiazao aho avoiko anao ny aiko kampiazao aho avoiko anao ny aiko avoiko anao ny aiko kampiazao aho kampiazao aho Sotrany ry jarakotsika amin'izay hira zay, hira nadika tamin'ny teny anglisy moa izay a. Fa tsara be ny nanaovan'ny ry jarakoto ny reprise-n'le izy a. Ary rehefa tsara dia tsara, tsisy azo kianina
na ny tonony na ny bahan'le hira. Anisan'ny miakompane anay ny hira iny ao anatin'ny vavaka amin'ny alina na ao anatin'ny fianonany feon'ny fieritseretana amin'ny alina satria raha tsy mihaino ny feon'ny fieritseretanao anao zay fanahy ao anatinao. Za tsy mino hoe ireto mpitondra antsika reto dia tsy manana ny feon'ny fieritseretana. Zay manko mahatonga ny Paoly ny teny hoe mamono eritseritra. Tsy manam-panahy. Satria le feon'ny fieritseretana zay dia miteny anao hoe ary mibitsika aminao mangina hoe aza manao an'io, aza manao an'io, aza manao an'izao, aza mangalatra, aza mijangajanga, aza manara ny vadinao, aza sarahana ny ankizy. Fa zao rehefa tonga ny epitso mazava ny andro, tsy matohatra fakam-panahy olombelona dia lasa ihany izy mandeha any amin'ny fakam-panahy. Na izaho zao ara tafiditra amin'izany. Ekeko zany satria tsy olona feno aho ary tsy tompon'ny fahendrena ihany koa. Ekeko zany. Impira zay ny teny hoe za tsy hanao PMU zany zao. Maro zao dia tsy hanao intsony aho. Andray afaka fa tatoato aloha zay efa mba tapa-bola an'izay tsy nanao. Tsy mamenatra amin'ny teny an'izany. Défaut any teny zany, impira ny teny. Tsy mahavita ny PMU intsony fa tsy mety io. Fa nataoko ny koty. Ina moa sisa mba distraction ko. Rehefa mierika, mijery, tao ohatrany tao tsisy intsony a. Ny tenisy noho ny confinement tsy azo atao. Ny manao lamarsa, mangatsiaka be ny andro. Tena tsy misy a. Manao échec amin'ile zanako, resiny foana. Dozonareo hoe nandry ianao. Azafady. Tena marina c'est une petite surdouée. Tena resiny amin'ile izy ary tsy fantatra zao nanaovana azy io fa noho le confinement. Dia ohatrany anahirana hoe mba alefa any amin'ny clubna échec izy fa raha mba mahay échec ianao dia makanesy aty mba amin'ny contrat marina. Fa hitanao hoe manana stratégie le zaza 20 taona. Tsy izaho rery ny resiny fa zay mivady mihitsy. Tsy hoe mandoka anazy na hoe inona. Farany aleo. Anao beloty, ny akamako tsy disponible isan'andro. Lasa voasarika ihany ianao farany. Bref, ny fakam-panahy ny tena mety aminy dia mitsoaka fa tsy miaffronter azy. Ary ny fakam-panahy tena tsy tato indrindra raha ho an'ny olombelona, surtout ny lehilahy dia ny sexe. Satria ny tena marina atandremo matoa amin'ny teny hoe sexe efa misy ny lehilahy samy lehilahy hoa zao a. Misy koa ny vehivavy voasarika eo anatin'izany fakam-panahy zany. Matetika ny lehilahy dia ny vola koa tafiditra ao anatiny. Iraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy io. Fakam-panahy ngeda be ary tena lehibe. Ny fakam-panahy hita ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ary mibaribary tahaka ny tafika andrefa-tanàna. Ny fitenenana dia ny fakam-panahy ara-boly, fakam-panahy ara-pitiavana. Raha maheno ianao amin'izao fotoana izao hoe misy secrétaire général amin'ny institution, efa herinandro ny tsinody tany an-tranony, tsinody tany amin'ny vady aman-dranany fany amin'ny hôtely no mipetraka miaraka amina sipa kely. Dia tonga saina ianao hoe tena mba tsy nampozina kosa raha le bandy kely iny anisan'ny dokadokafako teto izany olona.
Rehefa hitako le sary, da te, io nidrato andrano, io nidrato rapitso. Misy limitiny ihany manko ny azo ipibliana ny zavatra sy ny karazany. Fa tsara fantatry ny vahoaka hoe ireto mpitondra antsika reto anie manana ny toetra ratsiny avokoa. Le izy manko rehefa mitantara an'izany dia averina aty amiko le izy hoe ianao io konka tsara. Ny valin'izay dia raha te hitsara anareo dia afaka mampanaraka any hoe dia maka sary hoe ratsy le ry na zao le ry. Fa raha misy toerana mampahendry ary lasa endry tapoka ianao dia itony an-davitra iny. Satria ny antony dia tsotra be. Izay alia rehetra vola daholo. Ka raha misy vola aho, volaniko amin'ny fiarahana matory amin'ny vehivavy any amin'ny hôtely, na fiarahana mijangajanga amin'ny vehivavy amin'izay atao, tsy aloka le fanetsena, manavitra tsy azonao eritreretina nefa raha chambrana za zao tsy mandeha any amin'ny chambre formule 1 mihitsy raha andeha, fa any amin'ny minimum 150 €. 150 € zay tsy azonao an-tsaina, efa mahavita mampisakafo olona ao anatin'ny iray andro. Fa raha fa kely ny 50. Dia ataoko ahoana ny hijery an'ireto le zaza tanora, zazakely, kozapina, efa mahavidy ronono, yaourt, firy zany. Tant plus ianao mivoaka avy eo ianao tratran'ny etika. Tsy aloha tonga dia mody any an-trano aingana dia mba tratran'ny mba mafana ao an-trano, falifaly amin'ny vady aman-janaka. Tondra mivimbina pizza, na manafatra pizza ho an'ilay zazavavy tokana. Ifitsikin'io zanakao io tsy voavidinao vola, tsy voavidinao harena. Ny ranomason'io zanakao io tsy voavidinao vola, tsy voavidinao harena. Fa anisan'ny mahafinaritra indrindra izany hoe tonga ao an-trano ianao, tonga dia mitsena anao, papa, papa, na dada, dada, ny zanakao, mitsapy eny antsorokao, ianao nefa misy fofona vehivavy hafa, avy nijangajanga tany amin'ny alehanao tany, na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy, mitsapy eny aminao ny zanakao. Ohatran'ny mba tsy mendrika izany angamba le izy. Dia ohatran'izay koa izay eo amin'ny sehatry ny firenena. Ianao milaza mahitsy ery amin'ny devoan'ny olona ery, milaza izao ianao. Hany ka lasa manaonao foana hatramin'le raha mba nijerinareo omaly ilay mpanao gazety malagasy. Quelle horreur! Vraiment, vraiment, quelle horreur! Avy eo indray izy naka sary vatana indray ireo olona. Inona ny couleur tsy teo amin'ny tenany? Bleu, beige, multicolore. Mais non! Dia gaga ianao hoe itony olona itony ve dia tsy mba misy miteny hoe tsy mety zao akanjonao zao, fa lasa ianao mody. Tsy mety zao volonao zao. Ino ty sarotaka tsy hay be sorongolona? Ny mpanao gazety miseho vahoaka izany, raha vehivavy tsy maintsy mampiseho sofina tompoko. Lalàna tsisy izany, fa tasita. Tsy maintsy mampiseho sofina ianao. Sinona hoe maheno tsara, mikapita tsara ianao ary olona midégager fahasalamana. Karaha vorondolo zalay, be sorongola. Izay solo tony rehefa tsy hita izay anaovana azy. Asa manao, satria ino no solelakista mahay indrindra amin'ny solelaka ao anatin'izany TVM izany dia inona le fatao? Mais vraiment, quelle horreur! C'est pas la dame, tsy izy ny horreur, fa le frakiny amin'le fisehony en public, tena vraiment c'est indigne.
d'une station, du moins radio-télévision nationale. C'est indigne. On est vraiment tombé bien bas. Mais la Tigna, interview, elle se courbe. On doit se tenir droite, ferme. Si. Asa inona nataon'ny lalatina? Loza miresoudre un problème amin'ny vadiny angambany ao amin'ny ministère io. Atoroka ny lary andra. Teny an'lahy fotsiny hoe extasie. E miteny an'lahy toy izany fa avoakako amin'izay sary lahy. Dia hitan'ny lahy ny anjohan'ny lahy. Andra indray tonga arivo io zany. Fa tsy Andry Rajoelina. Miangavy anao Andry Rajoelina. Tena miangavy anao an-tany androa, asory ao amin'ny mininao. Raha tsy te hahita loza anao amin'iny andray tonga arivo iny. Matoa amin'ny teny an'izany extasie zany maro. Ary misy sary aty an-tanako aty. Misy limito ny fampisehoana sy famoahana zavatra ohatr'izany, kanefa naizana hatrany. Rehefa manomboka ho intérêt public izy, tsisy limite mihitsy. De contrat, fantatry andray tonga arivo ny dikan'izany. Extasie. Gisa mainty, hoy Ratsiraka Didier. Andriamatoa Ratsiraka, raha ohatra ianao te hiaro an-tsay, dia tsy mampaninona, arovy amin'ny fomba hierovanao azy, tsay kristiana. Fa miala tsiny kosa Andriamatoa Ratsiraka, raha hitenenao hoe tsisy gisa mainty, tsisy malagasy afaka atao PM amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ianao teo amin'ny fitondrana nandritra ny 5 taona, ka tsisy malagasy afaka hanolo PM amin'izao fotoana izao, dia pour nous, c'est un aveu par rapport à votre échec. Pendant 25 années de pouvoir, c'est pas possible. Ne nous racontons pas de sottises, encore moins des bêtises. Mazava be le ligne tianao hitondranao an'le resaka fa malaina tanteraka ianao anasorana ny tsay satria miserviranao ny gouvernemanta tsay. Mazava be ane zany rehefa jerena le remboursement. Moi, je vous ai envoyé les argumentaires pour que vous puissiez vous défendre. Mais bon, vous vous daignez à dire, oui, bon, c'est pas la peine que j'en parle. Mais c'est vrai, on voit noir et blanc les remboursements qui vous sont destinés. Mais c'est vrai. Vous avez le droit et le plein droit, parce que aux fonctionnaires de l'État, il y en a où retraités, remboursables ni frais sanitaires, ni dépenses sanitaires, quel que soit le montant. Kanefan, si privilège reni, fa obligation en État. Zane amin zavadin zane no marne. Kana itsaina na ulkavana na iza obligation le premier ministre. Tungau ni PS me rembourser ni dépenses sanitaires ni fonctionnaire na petit fonctionnaire na haut fonctionnaire na bas fonctionnaire. Si l'on peut dire. Les fonctionnaires rembourser ni fanzakan zane. Fa tsy etanao andeha anao étalage intellectuel aminay hoe na étalage politique hoe tsisy gisa mainty azo anoloana premier ministre amin'izao fotoana izao. C'est faux. Et je dirais même que c'est une connerie grave. Il y a 24 999 999 malgaches. Dia tsisy vena iray ary malagasy anasolo an-tsay avec sa nullité, ses incompétences.
Satria ve miserviranao tsay. Dia lazainao hoe tsy mahita gisa mainty. Raha izaho fotsiny zao ny anontanianao. Mahita miaramila anankiroa. Mahita civil anankiray. Civil anankiray efa négocié mandeha any ny anarany. Un ancien de ministre, un ancien ministre. Dia sahanao ve miteny fa Marcel Bernard incompétent? Sahanao ve miteny fa Marcel Bernard tsy azo atao PM? Aza mba manao an'izany kosa. Tena mba tena amiko zany tena hoe vous êtes en train de saloper les malgaches pour les considérer comme des ignares. Fe ny tsay zany no tena manam-pahaizana indrindra satria ny tsay ianao no nandefa nianatra. Alors on va évaluer même un jeune homme de 24 ans, 23 ans, 20 ans maintenant, manana master zany. Master 2. Ça court les rues. Malagasy efa misy 27 ans. Manana master, recruté any amin'ny ONU. Misy zany. 32 ans malagasy, manana doctorat, recruté any amin'ny Banque mondiale. Misy zany. Satria le zavatra orientenao amin'ny zavatra politique, purement politique. Dia lazainao fa tsy misy gisa mainty. Tena manopana zany e. Normal le Arema raha tsy tafatsangana intsony. Normal le Arema raha tsy tafarana intsony. Satria miteniteny foana le ray aman-dreny mitakana azy sy mitondra azy. Efa miteny anao a impiry, mipetraha ianao amin'ny maray aman-dreny anao. Ajanony ny fidikidiranao amin'ny politika io. Tena tsy aveno quoi. J'ai retrouvé le Ratsiraka Didier que j'appréciais. Pas j'ai regretté le soir même. Raha mety aminao fitondrana Andry Rajoelina, il vaut mieux fermer ses clapets au lieu de dire n'importe quoi. Fantatro ny olona ny haine éprouvenao envers Marc Ravalomanana. Fantatro ny olona zany. Kanefany tsy solution tompoko ny fantokafanao any Andry Rajoelina. I Andry Rajoelina dia tena nanda. Tsy hanaovana vaksiny malagasy. Dia mbamboarinao fotsiny eo le angana. I Andry Rajoelina aloha mbola tsy nahianao hoe nanda. Fangano ny teny tsia ihany natao hoe manda. Raha ny teny eny Andry Rajoelina, tsy mila hoe rehefa nanao pression Marc Ravalomanana sy Fleury Rakotomalala nanebaka ho fantatry ny vahoaka era-poko era-tany hoe acte criminel io azo toriana any amin'ny juridiction internationale. Zay vao mikorobaka hoe tena marina zany teny Fleury zany. Dia mody miconsulter ny académicien. Azafady tsy miteny tsy ihany natao hoe manda. Dia amidinao an'izany ny olona hoe za aloha mbola tsy naheno hoe miteny tsy nanda i Andry Rajoelina. Orangaty, ko raha tsy nanda i Andry Rajoelina, tsy efa tonga tany Madagasikara amin'ny vaksiny. Dia mody hoe manalasala ny Moderna, ny AstraZeneca, ny j'allais dire n'importe quoi. Ce qui tient fois nous héros. K puissance 2. Any amin'ny qualité le vaccin no mena critique amin'izao fotoan'izao. Nefa ny résultat ho an'ny firenena manao vaksiny dia manome tsara amin'izao fotoan'izao. Ny tenako izao profon'izany. Nanao vaksiny Pfizer dia nanao rappel maninona zao ka maninona. Iny Castex iny nanao vaksiny amin'ile tsotononko aloha ny anarany fa anisany hoe tafiditra anaty polémique. Naninona zao Castex
Castex. Raha tena nieritseritra Andry Rajoelina hoe amena safidy ny malagasy amin'ny resaka hoe fahafahany manao vaksiny, efa tafapetraka tany ny lojistika rehetra momba an'izany. Tsy ny malagasy tokony miantoka an'izany e, azavitana ho amin'ny malagasy. Ny OMS par le biais-ny COVAX ny miantoka ny lojistika rehetra, miantoka ny dozin'ny vaksiny rehetra. Fa tsy hoe mba azonareo eritreretina oky le ankiray. Moins 80 degré, moins 20 degré, aiza nananantsika an'izany? Mahavidy Cadillac lahy. Lasa indray lahy mividy Chevrolet, le ankiray mividy Sequoia, mividy jet privé, ko tsy mahavidy frigidaire 080, moins 80. Telopolo. Atsina par région. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Ino ny teny ngiasa izy teo, ny Somaïl Barabasy. De tsapanao tsara hoe efa zany ny teny malagasy amin'izao fotoana izao. Avy ianao ngiasa aiza moa izy teo, aiza ny kama teo fa mba manana héritier zao. Alefa Somaïl. Raha dediloko amin'ny président Rajoelina ty boka. Président Rajoelina tsika ty boka izy ty zegny tsara lela. Voilà. Ary tena marina. Tsara lela fotsiny nareo raha ohatra zany vendrambendrana zany. De vao fitakareo amin'ny lela. Eno ny le frappé. De zay fo natao le zavatra. Misy fikana olona vo izy ina hoe coronavirus tany tao masina. Misy amin'ny hôpital le raha. Enina teoria mbola tsisy nanao test ny fianakaviana. Zany raha hoe aza mitsikitsika reo nareo so mamparitaka ny virus any atao masina. Zany be. Ancien président ianao. Tsy afaka ny teny horetany horendanitra hoe Oriandry Rajoelina. Maty ho azy ny malagasy fa de le olona ndraiky voaboko ohatrany fa for de manaparitaka. Aza mivoaboko fa sao de afa baraka ny fitondrana. Aza mivoaboko fa solution na ancien président fa zany toko. Tena miala tsiny André Matoa Didier. Ratsiraka Emmanuel. Tsy solution na filoham-pirenena teo aloha zany tompoko. Ny solution na filoham-pirenena teo aloha de miantso ary miteny. Rehefa tsy miaino le filoham-pirenena tondrona hevitra hoe Oriandry Rajoelina menomenona ny olona ny Tamatavy fa izao no mitranga, izao ny anina. Normal la pera resin'ny Roland Ratsiraka anao tany amin'ny fifidianana. Satria anao amin'ny taonanao mbola mikajy anao hoe sao de tsy mendra laty de alao za miteny moramora ato. Vous êtes en train de caresser Andry Rajoelina. Dans le sens mipoalina an'le riz. Ce qui est vraiment honteux. Manana raha izany Ratsiraka Didier zany no miteny hoe iteny et vous avez vu, il y avait au moins 2500 personnes qui vous ont suivi sur Facebook. Mais je suis désolé, rehefa nianao de oza tena anao zay atezitra aty ray aman-dreny ty. Oza hoe sao de tezitra fotsiny afa aloha reculeko, reporteko amin'ny lady. Fa tena miala tsiny monsieur le président. Vous nous foutez la honte. Désolé. Anisan'ny olona tena kafiziko ianao amin'ny politika eo amin'ny fanaovana politika fa zao amin'izao oro zao, amin'izao fotoana zao, depuis un an, tena miala tsiny André Matoa président. Tena hifonako aminao. Sa anao no tena tsisy gisa mainty. Satria hoe metimety aminao tsay. Ndao indray
Gasy izy ny zandry Somaïl teto. Eritrereto zany rehefa tonga amin'izay état d'esprit zany ny malagasy a. Azonareo olo mahavako izy nagnambara. Za koa lany ho izy. Tanàna amboariko voa de gomariny izy. Tamatavo izy. Ataontsika karaha manino n'Amerika. Eno ny tenin'ny Andry Rajoelina talohan'izany. Talohan'izany tenin'ny zandry rany 17 février 2018 enotsika. Mora tamin'ny mihitsiny nametraka kritika tamin'izany andro any. Fa zao enoty tenin'ny Andry Rajoelina ity dia zao ny zavatra teneniko anao. Avadio fotsiny ny olona tokony hiteny azy. 2018 ity dia mitovy ve le constat sa tsy mitovy ary vao mainka ary fa pire. Dahoara. Mampalahelo mihitsy satria tsy misy andro iray izay tsy isin'ny hoe von'olona, mivaky trano, miala tromby sy ny maro fitsaram-bahoaka sy vao vinovintsika ny hita tokantrano midorana izy menakavy. Vao vinovino amin'ny fangalaran'omby any Atsimo. I Andry Rajoelina tamin'ny 2018 tokony ny teny an'izany. Tonga teo amin'ny fitondrany Andry Rajoelina vao mainka pire. Zay mahatonga anao hoe moaly zany nieritseritra hoe alao asiana analyse point par point zavatra nytenen'le bandy. Dia hoy zako hoe non. Tadidin'ny malagasy daholo ny zavatra teneniny androany fa ny teneniny Andry Rajoelina tamin'ny 2018 tsy tadidin'ny malagasy. Autant averina amin'ny mémoire dia hen'ny malagasy zany ny tenen'le bandy. maro tsy voatanisa. Zay no ahafahantsika mikondo ary mitondra vahaolana miaraka. Fa misy io, efa misy soratra any dia rahantsika mandinika sy alalinina mikasika an'izay. Ao anatin'izay raha izay faro enoy. efa anatin'ny tava-farotsika. Betsaka izy ireo Betsaka. fa zao raha ny mpanao politika sy ny famadian'ny mpanao politika no resahana dia tsy nanao politika intsony satria ny politika tsy natao an'ny olona madio fo. Ny politika tsy natao an'ny olona milaza ny marina. Fa ny fanaovana politika indrindra eto Madagasikara dia azo ataony mandainga, azo ataony mamitaka, ary azo ataony mamadika, ary mbola azo ataony mivadibadika. Maro ny zavatra. Satria zay mihitsy no zavatra ataon'ity tovolahy ity eno tsara ny fe dia mba alaivo sara an-tsainany raha isika izany no afaka mifehy ny arenantsika dia ho hitanareo ny anaovako azy. Tamin'ny taona enonareo zay ho hitanareo nanaovako azy ozy izy. Ary inona ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao? Tsy Andry Rajoelina sy ny akamany ve? Le lehilahy eo akaikiny. Lasa ny Vani, lasa ny Letsi, lasa ny Koroma, lasa ny Madarel, lasa ny Antananarivo. Lasa ny Zanakarivo. Lasa ny Folo Pointe. Lasa ny anaovan'ny golf Akatso. telo amby folo sy roa arivo ohatra. Ovay fotsiny ny olona miteny amin'ity. Dia afantaranao hoe tena ohatrany tsy milamina tokoa le cow-boy ino tsara. Raisinao hoe mandraisanao stylo. Ohatriny ny devise miteneniny tamin'izany dao. 3 arivo ohatra. Ny 1 euro 2800 ariary. Fa ankehitriny ny 1 euro dia efa mahatratra 4000 ariary. Hainareo ve mifiatraikany izany amin'ny fiainantsika andavanandro? Zany hoe ny hena
telo amby efapolo isan-jato ny vola malagasy. Dia zao a, hiditra amin'ny banky centrale lah satria sao dia sanatria. Diso dia miara-miditra isika. Miara-miditra isika menakavy a. Dia mahita nareo. À mi-parcours, on n'est même pas passé plus de 2 ans de pouvoir. Actuellement, l'ARIAR est à 4477,99. Dia averitsika ny teniny teo, samby mientsika. Aiza izy teo tompoko? Dia nenahatra farak'izay engany tao anatin'ny hainareo ve mifiatraikany zany amin'ny fiainantsika andavanandro? Zany hoe ny hena telo amby efapolo isan-jato ny vola malagasy. Dia amin'izao fotoana izao adininy andro rajolona fa amin'ny fiakaran'ny devizy dia ny hena 10 isan-jato koa ny sandany vola malagasy. Zany hoe ain'ny andro rajolona mikritika an'ilay teo aloha izay adininy andro rajolona Fingarajona Ramoapianina ny ministry ny finansany nahatazona ny fandaovana ny karama mampiasa-panjakana sy ny vola devizy. Ary rehefa nilaza amin'ny Banque mondiale sy ny FMI ny Madagasikara, 2 taona ny Madagasikara tsy nisy mpanohana. Andao tohizatsika. Manozonga pisiny tsy haiko hino iranamboana Tamatavy eo. Tsy haiko toliara iranamboana toliara any. Iny matony Mosaly. Za zay mbala za baka misy tena mikorana amin'ny raha ty. Le zaka volagninao sasa tsy mahazo atombolana, tsy mandinika antony ny volana. Bon. Président ny vola politique io izy. Eto ihany Madagasikara. Mety atao izy mandenga, mety atao izy mivadibadiky. Politique io tsy atao eny izy milaza ny maro. Anao zay. Efa voarain'ilay vahoaka izy. Grave be le situation. Efa fantatry ny vahoaka zany fa ty andro radiely ty dia tranondaingy ty. Grave a. Aleo tohizan'inga Somaily Barabasy. Efa kotonatsika diaby ty. Manazava izy hoe ianao malagasy kokoa ianao hoe izay ny aveniranao no resahanay. Fa lasa Somaily indray ny adversaire-n-dralahy, Fleury Kotomalala indray ny adversaire-n-dralahy, tohizanalahy. Ty koty mifamehy atsika fankatia fa mitandregny volana. Zay mivola io koty taniasanareo volana ataonay fa volana ataonay ty avenir atsika. Ty tsy avenir anakaza raiky mampitokatoka za eto io, mampivolana za io. Avenir atsika. Izy io meno président nanamboatra raha avenir anareo ho. Za fa tsy ahy mon frère. Za fa tsy ahy ranabavy. Za fa tsy ahy zanako aby. Za tsy ahy la famille. Fa za miady zony la famille. Za miady zony Madagasikara. Voilà. Mahafinaritra fa tsy irery intsony Fleury Kotomalala amin'izao fotoana izao no miteny hoe maintenant zay tafita ary
manana redevabilité, manana adidy zay am'ireo malagasy any an-tanindraza. Manana ary maro ny malagasy matsapa an'izany aty. Afa-tsy ireo vitsy hoe efa tena kivy tanteraka satria noho ny expérience amin'ny olona hafa. Satria misy koa manko zany. Misy manampy aty dia ary ananina ary. Ahodiny dralahy le zavatra. Kivy le olona. Zay mampivolana za io. Mbela contrenareo koa za mizaka marina. Misy olo boka anao mivolana zaka marina igny. Anao andraiky misy olo iny sasaky mivolana menga mikoragna misy olo kadalena ary amenkaty. Olo iny ame mivolana iny tsy mandihy zaka volagny. Mivolagna olo tsy koto volagny. Mivolagna olo maventy. Olo maventy volagninao io fa tsara plasy. Miheno tsara. Anao mikapokapoka kadalena olo io fa raha tsy velon-tegna tsisy velon-tegna. Tsy mandiniky zaka volagny. Za mivolagna eto. Za miadina avenir Madagasikara. Tsy avenir anaka. Avenir antsika tavela ho. Zay olo faloso. Faloso ny agnarany. Faloso ny agnarany. Fa ny tavela ho mijaly. Misy olo tsy io. Mahatsapa daholo ny rehetra fa mijaly ny malagasy. Ry Andry Rajoelina sy ny hafa no mahita hoe mbola milamina ny malagasy. Mbola sarindra ny zavatra hafa. Manahirana. Ny fautitsika ihany nahatonga ny problème an-Jirama io hoe tamin'ny andronay tompoko tsy ny gouvernement mihitsy no manome subvention na Jirama na Airmad. Au contraire, rehefa tsy ampy ny vola ipehana karamany fampiasam-panjakana any amin'ny Jirama zay mila vola. Marina. Ary tena marina. Nandeha tsara ny Jirama, nandeha tsara ny Air Madagasikara tamin'ny andron'andreo Matody Deratsiraka. Tsisy afaka seul souffre d'aucune discussion. Azonareo? Tonga ngiara Valmanana, Allemande napetrany taotsy, Allemande napetrany taroa, rava daholo ny lanonana. Mba azonareo an-tsaina moa fa tamin'ny andron'ny Didiratsiraka, tamin'ny andron'ny Tsiranana Philibert, nisy zany atao hoe vol uniquement social. Impiripiry misy olona mitaraina hoe lazaina fa complet le avion, nefa ny olona roa telo ny ao anatiny. Tamin'ny andron'ny Ravalmanana. Misy vol io tsy maintsy mandeha Manakara, misy io tsy maintsy mandeha Makary, makany Mananjary. Reny le petite bourgay reny. Satria vol social ahafahan'le malagasy misirkule na dia fatiatoka ho an'ny Airmad azy. Kanefa ny Airmad tamin'izany andro any nandeha ary nety ny fitratranana azy. Gagadray nao zao hoe fa mandoka ny Ratsiraka indray zala. Lery rehefa mety dia mety tompoko. Rehefa tsy mety dia tsy maintsy tenenina. Efa ny eritreritra zany tsy miroro. Nilazaiko maly zany teto viscosité 5% io marina ny teny Ratsiraka 2,8 ny malagasy. Azo ampiasaina amin'ireny sambo reny, azo ampiasaina amin'ny Jirama, tsisy ninona azo atao satria inona amin'ny problème inona anjara amin'ny trano. Tsy vitan'ny Andry Rajoelina ny maka ireo 4,000 baril, efa tafakatra 20,000 hoy Andriamatoa Ratsiraka satria matsiro loatra. Jereo ny tena scandale amin'ny zavatra navoakan'ny RMDM ho Mali, afaky Maliny dia miala tsiny atompoko. Tsy ny remboursement ny Ratsiraka, tsy ny remboursement ny Ray aman-dreny, ny akama Rasolo John, au fonctionnaire reny tompoko.
Ils méritent d'être payés parce qu'ils ont servi l'État pendant des années et des années. Retraité Raoul Rakutar John. Tu as vu ici discuter aux fonctionnaires de rang général. Autant Zankouli Anakraya, Tim Kunenarale, Philpana, Avantilia. Oui. Autant Zan, Madame Thérèse, Zaf, Vadna Flou Pyrénées, Natolou, Nramatou, Isamoun et Naran, Vadna Timandav. Remboursé. Rehefa marina dia marina. Tonga ngaravaly manana, potra amin'izay ny délestage. Tonga ngaravaly manana, najanona daholo ny voly sosiaux. Mividy avion vaovao izy, mipériclité an'izay, ny Armady, ny Jirama. Fa tena marina taloha hoe tsy manam-bola ny trésoro dia manao appel de fonds. Misy zanany io amin'ny Jirama na Armady na ny assurance na Avana na Knaps. Amin'izao fotoana izao ny fanjakana tena zava-dozana e. Jereo amin'ity le engagement ity raha ohatra nareo tena nieritreritra hoe scandale zany. 34 milliards ariary pour la période paiement au profit de la société Jovena suivant protocole d'accord en date du 8-10-20, échéance novembre, une partie décembre. Une partie, 34 milliards. 25 milliards. 25 milliards. Ça fait des ans. 84 milliards ariary mes zany olona. C'est-à-dire 400 milliards. Fa maninona no tsy alaina le any amin'ny madaolona zay quota antena satria misy saosy ao, misy saosy mihinana ny trésor, mihinana ny premier ministre, mihinana ny ministre ny énergie, mihinana ny président. Tsy atoronareo an'izany satria contrôle consultant pétrolier fantatro tsara. Aza excitena ho avokako. Fa kotra daholo nareo menakavy. Miaingatra any amin'ny andro rajolona. Miala tsiny Eritrereto tamin'ny andron'ny Ravalomanana. Misy an'izany tonga dia 8 millions de litres gasoil vidiana. Sy ny eny. Aza excitena amoky ny anaran'ny olona nanao an'izany. Fa mody Chantez tous. Moi je fais pas ça. Moi je ne suis pas. Auréoulé. 8 millions de litres. Pour taxer vite en tranderie. Consommation pour 3 ans, les ournas. Arrêtez. Listen. Pour la période fotsiny 2020 io sao dia lazaina indray hoe tamin'ny andron'ny Drala teo aloha amin'ny andron'ny andro Rajoelina mihitsy io tompoko. Efa tenenina fa tsy mety zany hoe ajanony ny centrale thermique développé ao reto centrale hydraulique ireto hydroélectrique développé Andriamatoa Rajonary mampianina zany. Maika mihitsy reto karana nanala azy teo financéany Andry Rajoelina amin'ny propagande. Satria Andry Rajoelina afaka miretarde hoe mba ahafahanao finance amin'le hydroélectrique alalo mihina anatin'le centrale. De côtione re olona. Énergie électrique, protocole d'accord. Société énergie électrique 25 milliards. Société énergie électrique 25 milliards. Énergie électrique 26 milliards. Suivant protocole d'accord du 6 février 2020. Mbola manao sonira la 6 février 2020.
15 milliards, 19 milliards. Gruniolo zany, tsy fantatry zany an'izy zany. Aksaf, 19 milliards. Aiza mory raha marimaka anao rally mavidy tena tsy voavidin'olona n'importe qui aty andafy. Ny tomobile nanaovan'ny rally satria anisany mihinanao anatin'io le riz. Oui, société Idelec 20 milliards. Aksaf 20 milliards, Idelec 4 milliards, Aksaf 16 milliards. Un scandale tamin'ity zavatra ity. Dia tsy kotiana hiditra any amin'ny hôpital polyclinique Ilafy. Ore olona. En une seule journée, tous les 2 jours izy mampiditra farafahakeliny 200 millions ariary. Incredible. Base nareo an-tsaina moa zany. Volan'ny malagasy lasa amin'izany. Azonareo an-tsaina ve zany ra malagasy avako. Any amin'ny remboursement ratsiraka zay pinatsy. Andry zareo miazakazaka. Io koa zany misy machiavélisme koa le ataon'le RMDM diaspora. Satria matahotra an'le karaha anato ngambany. Da tena lazaiko fa niasa tamin'ny Jovena consultant tao aho. Fa zao hoe non, désolé kosa. Tsy ny Jovena ny accusena amity fa le fanjakana. Varina efa presque 400 milliards ve tompo. Dia tsy vitanao manao hoe ry malagasy takany nataony Ngaire Rajonary Mampinona hoe marina fa niteny taminareo hoe teny volana dia vita fa rehefa hitako le izy tataka be le vola alao nidra tamin'ny centrale hydroélectrique. Farafahakeliny tompo raha ohatra mbola janona teo. Andriamatoa Ngaire Rajonary Mampinona efa vita ny anankidimy kambatra zay, ny anankitelo. Na hoe efa nanomboka. Efa tokony hanomboka ny lalana Tamatavy, tanà Tamatavy autoroute. Efa tokony hoe hanomboka tak'izay. Na efa hoe atsasasasa efa nisy au moins ngamba 50 km vita. Fa zao tsy mety amin'ny drala mpitondra produit pétrolier satria mefoy le lalana dia memora ny frais hitondrana ny produit. Dangereux an. Ao anatin'izany ny réhabilitation amin'ny Madarel. Dia nanaovana complot hoe alao Andry Rajoelina mifinansiana fa iny afaka préserver ny intérêt antsika par le biais ny Mamy Ravatomanga. C'est de l'omerta, misy omerta, mafia, acte mafieux, opération mafieuse ao anatin'iny élection iny. Dia io e, niteny Andry Rajoelina namoaka dossier izy a. Ary misaotra anazy mihitsy namoaka dossier. Samby nahitsika ny namoahana an'ilay dossier. Andraso. Tadidiko satria za tany Dubai dia nisy société mpanao importation mondiale ana resaka volamena. Nody tany Madagasikara mihitsy naka contact tamin'ny gouvernement ary niezaka andresy lahatra ny gouvernement hoe misy karazana efa hoe tena hoe conglomérat zany ny andala. Ohatran'ny hoe karazana trust. Conglomérat moa filazanay mpanao gazety azy fa amin'ny terme économique dia hoe trust. Efa hoe multinational zany mpanafatra volamena ary ireo tsy mividy raha tsy réglo ny taratasy. Fa tsy manao an'ilay ohatran'ilay ataon-dralahy 73 kilo io. Tsy mividy ireo raha tsy réglo ny taratasy. Dia dikan'izany zany condamné ianao tsy maintsy miresaka amin'ny mpitondra fanjakana. Dia nody satria raha ohatra zany afaka navita exportation tamin'izany dia afaka niara-niasa tamin'ireo
tamin'io orinasa io. Tsotra be no navaly ministera mihinana anahy tamin'izany. Za moa tsy nanana accès tany amin'ny présidence satria tsy tia anahy ny fitondrana tamin'izany andro zany. Fa le ministre ny minina mba nananako accès dia hoy izy hoe interdit ity ozy izy ny décret lazana aminao fa tsy azo atao ny manondrana volamena. Ok, ary lazaiko ny ireto akama tany Dubai hoe tsy tafa ary tsy mety fa alao mijanona aloha. Vao tonga teo amin'ny fitondrany Andry Rajoelina dinona ny naveriny voalohany ny fanondranana volamena. Dia zao cinéma tena zany tena hoe cinéma e. Raha tsy mijery tsara ianao satria tonga dia nalaiko capture d'écran le dossier rehetra. Dia raha tsy mijery tsara ianao dia tafiditra canal ianao ary voafitaka Andry Rajoelina ianao. Fa nahoana ozy nareo? Jereo tsara fa ny fiforonan' le société na ny dépôt de validité an'le permis dia 2019 daholo. Teny Andry Rajoelina tsisy ny rapatrier, c'est la faute à qui? C'est la faute à Rajonary Mapiano qui n'était plus là en 2019. C'est la faute à Marc Ravalomanana qui n'était plus là en 2019. C'est la faute à Ratsiraka Didier? Non. C'est la faute à Andry Rajoelina et sa gouvernance. Io manko rehefa à force ny mandainga loatra dia mivoaka ny marina vérité moitié dite et reconnaissance d'aveu, aveu de mensonge. 2019 daholo ireto dossier reto. Miala tsiny aho. Ny ankabeazan'ilay olona ato araky ny spécialité any Andry Rajoelina dia olona personne physique daholo. Oui, personne physique. Randriamalala tolotra Ionva pour 11 milliards d'ariary, 0% de rapatriement. Quantité 36 kilos. Une tonne mahery ozy izy Andry Rajoelina. Ngarakotr'Jean-Paul Larery napody 52%. Fa natelin-dakotr'Jean-Paul izy amin'ny 48%. Dia zavatra mampagaga dia zao na Toamasina na Antananarivo ny sezin'ireto olona reto. Dia na izo velonjara Nicolas malaza zany 59 milliards 343 kilos. Dia maka 19 le rio hoe najanonao amin'ny banque centrale daholo. Voaviana ny gouverneur amin'ny banque centrale ny teny 300 kilos ihany no ato. Mila miaino ianao. Il faut savoir lire à travers les mensonges. Mbola misy manao ihany hoe mahafinaritra monsieur le président. Mideranao zay monsieur le président. Raha ary lala mialy rivona tenaina. Associé raha ary lala mialy rivona tenaina. Zany raha ary lala rivona tenaina zany mahavita 2 millions, 2 milliards. Tsy fantatra hoe iza io zany. Mba fantapantatra ihany le manakarena ao Madagasikara. Velonjara Nicolas. Associé Velonjara Nicolas 59 milliards. Randriary Malala tolotra 11 milliards. Razafy Tsalonina Zoé Andreaniainy petraka ao Antananarivo Ambotra Rabo 105 as. Dia tsy hita ve hoe reto olona reto tsy ny rapatrie dia efa mba naheno ve ianao hoe izany Razafy Tsalonina zany ho ny arrêté. Raha ary lala mialy zany ho ny arrêté. Raha koa Jean Paul zany arrêté.
Fa mody eo izy eo amin'ny télé devant dia midedaka aminao. Ah non, diso. Tsisy an'izany fitondram-panjakana mandray anjara amin'ny exportation volamena zany. Mais qui il veut? Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire? Tsisy ozy izy, diso ozy izy. Andraso, atsirotsika averina ianona le teniny. Fa atsika malala tsara hoe tranotainga. Tena zany tena miala tsiny a tranotainga. Sady Alors elle, aiza le izy teo. Maro manko mibloqué koa fa rehefa mieritreritra hoe si zany ve no resahana aminao tsy alehany. Aiza izy teo eo inotsika tsara. Ny volamena mivoaka teto voalaza ofisialy io ofisialy io ankoatra amin'ny atsokosoko tsy nanora patrimoine de vie raha jerevantsika ny totalin'ireo zany tamin'ny taona misy an'io société faharoa io indray a FCZ ary SARNU zany hoe olona société anankiray zany io. Ino tsara. Le asa ngamba mety tsy fantany reto na efa tafatsoka tsara dia mody tenenina. FCZ Art Sarlu. Jaofara Fanjaniana Zoela. Jaofara Fanjaniana Zoela zany hoe olona ray zany. Asa re olona petraka ny votovorony iza loatra zao mpanan-karena afaka manondrana volamena 88 milliards d'ariary. 511 kilos petraka ny votovorony. Tena miteny anao nefa manana fosse septique WC fosse septique volamena zany e. Mijereva manodidina anao izy any tena ngetrika eto amintsika eto e. Ils se sont créés des prêtres, non? Je ne sais pas qui. Mais en tout cas, mienka voalohany 2019, 22/05 2019, raha azony andro rajelona nataony nanovan'ireo daty ireo dia nanendriketrika ny gara Leonard Mampiana na Marc Ravalomanana dia novainy ireo fa ty 22/05 2019, début de validité, fin de validité 21/05 2021. Zany hoe vao tonga mihitsy zany andro rajelona tonga dia naveriny ny exportation ny volamena. Zay raha angatiny marina. Fa aza miteny aminay ianao teo diraina eo ianao na dedadedaka eo ianao hoe tsisy manao rapatriement, ianao namerina ny autorisation, ianao no autorisé ny ireto olona i-exporter volamena ary samy malala tsika. Fa vidina licence na permis amin'ny tony vola be amina milliard. Zany hoe ny ministre ny mine na ny DG ny office ny volamena ORE anao izay raha tsy diso efa mitsotsotra milamindamina amin'ny resaka vila ngeda be 488 ny vola sy ny karazany tsy mahatra tsony mandrakizay. Fa azavitahana le vahoaka e. Azavitahana bandy le vahoaka. Tsy nandro zay ka hoe tsy mahay mamaky dossier dia fitahanao fotsiny hoe asehonao ny dossier dia tsy afaka hanazava ny vahoaka zay avy eo. Nanomboka 22/05 2019 ity raha ity ny ankiray 17/09 2019 azafady 511 kilos tonga dia hoe massivement mihitsy Dragon Metal Export Sarlu. Ny tompony Rajelsoa Ajanirina Hery-Mampianina. Izy zany koa. Deo rangahy atao hoe Hery-Mampianina indray manakaiky ny Rajonary-Mampianina. Tsy fantatro raha olona raha miexiste anatria. Fa dia Ambatobe ambany 2/13 Antananarivo. Tena ohatran'ny tsy petraka teny Ambatobe fa tsisy zany Ambatobe ambany zany a. Asa ianao hiary fidy raha mahita an'izany. Andohana Tanety 2 votovorony. Farafarany Zoela. Tsy azo tafo.
Ramandimbisoa, Eli, parfait, 126 kilos. Grave, hein? Grave. Naverin'le riny exportation. Nataony légal tsara. Vao nanomboka nanao izy, tonga de 700 kilos. Kay nataoko aminareo tranondaika le filoha. De moa de izy midedaka amintsika hoe ny antony nanodinana io de izao. Miala tsiny tompoko tony dossier tony tsy maintsy alefa any Afrique du Sud mba ahafahana malala hoe ahoana sy any Dubai, ahafahana mirote sy manaraka hoe iza aby no tena fatina alika ao anatin'izany fandrombana ny harena malagasy zany. Satria tsy maintsy hita ny vola hoe lasa ary amity, ny vola amity, lasa ary amity ny vola amin'io. Azafady fa tsy anaiky an'io, tsy anaiky an'io ny malagasy. Ary zany mihitsy ny antony ijoroako eto, ary zany ny amin'ny Andriamatoa Ratsiraka satria any amin'ny zavatra hafa no tokony andanany ny fitenenana any amin'ny gisa mainty. Premier ministre manao an'izao gouvernement-ny no tenenina hoe gisa mainty. Zao ve natao hoe gisa mainty Andriamatoa Ratsiraka Didier. Miala tsiny aho. Miala tsiny tompoko. Ao anatin'ny periody anankiray fotsiny dia 714. De lazain'le ry une tonne 20, une tonne 200. Kanefa ny compagnie anankiray fotsiny Draden Metal 714 kilos. FJZ Charlu 511 kilos. Ça fait déjà une tonne 200. De nous tsara ny tena. Zay nanondraka volamena 511 kilos. 88 milliards ariary ny valeur an'izany. Tsisy raha patrimoine de devise. Iza nefa ny nampanao azy? Iza ny nampanao azy? 17/09/2019 ny validité an'ny permis. De tsy hita ve io olona io hoe Jody Fara fanjaniana Zoela. Azafady. Misy io société fahatelo io Miarso Export. Zay nanondraka volamena 126 kilos. 21 milliards d'ariary. Tsy nanao raha patrimoine de devise. Raha jerevantsika amin'ny totalin'ireo zany tamin'ny taona 2020, raha afaka mba alefan'ny technicienne kely de io 1 tonne 900. Ay, 1 tonne 900. Eritrereto amin'izany zany. Ao anatin'ny roa taona fotsiny. Zany hoe 2019-2020 mahavita manondrana volamena 1 tonne 900 ny gouvernement ny Andriamatoa Ratsiraka. 42 000 $ tompoko ny vidin'ny 42 000 € tompoko ny vidin'ny lingot d'or 1 kilo. Donc raha 1 tonne zany ampina 0 telo. Une tonne 1000 kilos zany ve? Ie. De 2000 kilos de donc 84 millions d'euros. Fa mahavita lalana tseritseretina ary tsy hitanao zany. Miala tsiny tompoko. Langa no nafafiny Andriamatoa Ratsiraka. Eo izy satria scandale pour scandale. Satria tsy scandale avoaka izy avatry amin'ny Rajao. Tsy scandale avoaka izy avatry amin'ny marque. Ankoatran'ny ny avion sy ny karazany nataon'ny marque Ravalomanana famarotana amin'ny madolina. Jereo tsara ne. Orchestré mihitsy le anazy sy izy teo. Fa Ratsiraka il s'est privé de dénigrer Rajaonary Mampianina. Satria Rajaonary Mampianina fantatra fa nanampy Ratsiraka Didier sy professeur Albert Savy. Par contre, il ne s'est pas gêné à attaquer
Marc Ravalomanana. Mais André Radiol, comme si on dirait zany hoe ianao mipekany Ravalo, zaho zaratsiraka tsy afaka mipekany Rajaonary Mampianina kosa satria mba navita tamiko izy. Ok, ary za zany mipekany Rajao sy Marc Ravalomanana hoy André Radiol. Dia izay ilay moale. Inona ny antony hamerenako anareo zavatra teneniny eo? Izay ny zavatra nataony moaly. Zay. Ka inona no nanaovana tatasika be? Tsisy tatasika be tokony hitombony. Fa tout simplement raha ireny fandehan'ny zavatra ireny ihany, dia ny sasany moa rehefa mila place zay dia hoe moa dia tsara vela ty raha-batratry ny taona. Efa volana mars zany izy ao zalahy. Volana mars ve nareo nandeha raha-batratry ny taona Ratsiraka Didier? Volana janvier, février ny fiara-banatratry ny taona. Fa te haka place zalahy. Ozy ilay aka amin'izay hoe fa raha maka daholo ny bandy Fleury dia tady place. Tsisy gisa mainty zany. Tena miteny ary toro lalana ny teneniko. Misy farafahakeliny 3 azo atao premier ministre. Miaramila ny anankiroa, sivily ny anankiray. Efa heritsika lavabe izay nataoko izay, sady veloma fa tena tsy afeniko anareo fa hafa ny zavatra nomaniko, hafa ny aspiration tonga teto. Fa alina hatramin'ny 3 maraina nanomana ny hoe asa tokony tenenina teto. Andrasany hoe meko anankiray nareo, ahafahanareo malala hoe tena nanomana tokoa fa hafa ny sentiment tonga, hafa ny inspiration tonga. Afaka miroso ary afaka misidra ny zavatra rehetra i Madagasikara. Haïti. Ino tsara dia mba fametrahan'ilay mpanao gazety malagasy fanontaniana. Menatra reo. Tena mpanao gazety izy eo, tena gaga ianao hoe tena zany. On est vraiment tombé bien bas za. Daholo. Mametraka fanontaniana izy, nefa ao anatin'ny fanontaniana ny valon'ny fanontaniana. Incroyable. Incroyable. Donc Andry Rajoelina fa ararotina ihany iresana momba ny toetra rà eto amin'ny firenena Andriamatoa Filoha, ny resaka vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra no tena anisany niteraka savorivory sy korontana efa-bolana be. Eno tsara. Izy mametraka an'ilay problématika dia izy mamaly an'izy retsina anao zao retsina. Izao ny vatsim-pianarana tsy azon'ireo mpianatra eny anivon'ny université ary manerana ny nosy mihitsy moa nisy an'io somary korontandrotana io. Matetika ihany koa ireo mpianatra ireo ampiasain'ny mpanao politika. Raha mpanao gazety tompoko ny manao an'izany. Korontanana fitondrana ary tsy vao zao misy an'izany olana université na hoe mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo grevy zany izay moa mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo. Tsy mpanao gazety tompoko ny manao an'izany. Ino ne? Mpanao gazety vahiny manontany filoham-pirenena anankiray. Enoy. Lasa aloha. Azafady.
plante kely le fandaha le izy fa andraso. Koa amin'ny areteranantsika. Za zany a. Eny e, bref ny tia natongavana dia hoe samihafa ny mpanao gazety Matianina sy ny mpanao gazety Mercenaire. Raso alefako amintsika mako le izy a, dia ho hitantsika hoe ohatran'izany ny olona manao zavatra. La grande de Touré meurt pour tes idées. Plante tsy le ordinateur fa le ino izy teo le réseau dia manjary ela be nefa fibre ity. Io. Tao enotsika. Enotsika izy ary. Pouvez-vous certifier au peuple américain que votre famille n'est actuellement impliquée dans aucune sorte d'arrangement financier avec Icarus Astrotech? Absolument. Izy ity zany a, tonga dia manontany an'ilay président hoe afaka miconfirmer ve ianao fa satria efa misy piège ao ambadika izy a, fa tsy tafiditra amina afera maloto miaraka amin'ny Icarus ny fianakavianao. Tonga dia direct fa tsisy eny mako fa ohatran'ny hoe misy tsy fatokisan'ny mpanao politika hafa fa mifandray amin'ny Icarus ny fianakavianao nefa tsy marina. Ohatran'izay ny fomba ataon'ity tsipy ity. Le mpanao gazety malagasy zany, eno ny mpanao gazety fahiny, fantaranao azy. Très bien. Pouvez-vous certifier au peuple américain que votre famille n'est actuellement impliquée dans aucune sorte d'arrangement financier avec Icarus Astrotech? Absolument. Samy reto mpanao gazety malagasy reto hoe ny anontany any André Rajoelina, Andriamatoa André Rajoelina afaka manamafy ianao horen-tany horen-danitra horen'ny malagasy fa tsy manao afera miaraka amin'ny Mame Ravatomanga ianao ary tsisy société na iray raha actionnaire ao anatin'ny fiarahana miasa amin'ny Mame Ravatomanga ianao. Tena mba ho paira sahary zany reo. Ary raha misy valiny dia mbola ho hitantsika eo ihany koa. Zany no tokony fanontaniana hipetraka. Andriamatoa André Rajoelina malaza fa miara-misaika sy miara-miasa amin'ny Mame Ravatomanga ianao ary tena manana privilège Mame Ravatomanga jereo ireto chiffre d'affaires ny vola miditra fa maninona raha ampidirina any amin'ny Ravoahangy Andrenavalo ireo na any amin'ny hôpitaly be Felatanana ireto vola amina miliara maromaro. Anatin'ny volana iray dia efa miliara maromaro. Mety hatsara ny hôpitaly io ary malova vola amin'ny fanjakana na alefany amin'ny hôpitaly Girard Robika. Fa maninona ry amin'ny hôpitaly privé ary ny vola mpanjakana amin'ny mandeha. Azonao porofona ve ny tsy fisian'ny privilège sy mahatonga André Rajoelina tsy afaka maka hoe Arifide Ramanandray na Fleury Kotomalala manao interview azy satria hipotraka daholo ary hivoaka daholo marina satria rehefa tsy mahavaly ny fanontaniako izy dia insisteko foana hoe anao tsy izany ny valim-panontaniana andrasan'ny vahoaka tsy valianao ny fanontaniana fa vous tournez autour du pot. Mialatsiny a. Zay. Anao veloma a. Hiran'ny Freddy Ranarson no alefako. Izay ho an'izay matsiaro dia matsiaro an'izany. Mahay gitara ary tena mahay gitara ny olona.
vao maheno fa mpiasan'ny Ngerabatomanga atao amin'ny 3 TV. Ity Ramatoa mpiasan'ny TV amin'izao fotoana izao ity. Ity sarakorako ity. Rehefa boblio zany. Prix super compétitif, cette voiture. Rosanary MG Rakotomalala tompoko fa tsy Rakotomanany. Rehefa leo ny eto dia mifindra dia toy izany fona isan-taona hoe ravolo manito ny rony ho lambanana nelatra haro dia kipakorapasany ambany mijery ambany ravolo manito ny rony ho lambanana nelatra haro dia kipakorapasany
mientras mi otra irresponsaca himiezana ufutsini milangu facciamo feno fotogramma lavoro maniti mi pugne una banana nella giacca ti poco cosani mi cerca mano lavoro maniti mi pugne una banana nella giacca Tiyan ki poco sani, mi cerca mano. Mama fele fate mi tinja, mahita ni wani na la no na. Rehe fale uni eto dem mi finja, ti tu isan ni fona yesa tona. Tima taita ne fasana kanji, mientras que yo tan de panca, kimesa na ufuti ni lama. Facciamo feno fotogramma lavoro maniti ni pune una banana nella giacca Tiyan ki poco sani mi cerca mano lavoro maniti ni pune una banana nella giacca Tiyan ki poco sani mi cerca mano una banana nella giacca mi cerca mano una banana nella giacca Rampionatori, veloma daholo tsika rehetra. Gros bisous daholo atsika rehetra mandrapiona tokoa.